Ka hivavaka isika rehetra. Tonga amin'ity fotoana malalana ity indray zay ry Jesosy io dia misaotra anao amin'izany. Mamindra fo aminay noho ny fahotana vitanay. Ary ataovy miandrandra famonjena avy aminao mandrakariva izahay, satria fantatray fa manana anjara aminao mandrakariva ny olona rehetrarehetra, na ny mihevitra azy ho lehibe, na ny mihevitra azy ho madinika. Amin'ny anaranao no anaovana zavavaka izany. Amen. Ry sekoly malala ho aminareo rehetra ny fahasoavana sy fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Ny soratra masina izay voalahatra ho torina amin'izao alahady fadimy mialohan'ny Pasika izao dia arak'izay voasoratra ao amin'ny filazantsarany Matio. Matio toko faha 2 Matio toko 5 azafady, andiny fa 2 hatramin'ny andiny fa 4. Matio toko fa 5 andiny fa 2 hatramin'ny andiny fa 4. Toy izao no favaky ny teny. Ny naasitranan'i Jesosy ny zanakivavyn'ilay vehivavy Kananita. Amin'ny anaran'i Jesosy. Dia niala teo Jesosy ka nakany amin'ny faritany Tiro sy Sidona. Ary indro nisy vehivavy Kananita anankiray nivoaka avy tamin'izany tany izany ka niantsona na hoe: "Mamindrafo amiko tompoko, zanaky Davida o. Ny zanako vavy ampahoriny demonia loatra." Fa izy tsy namaly teny azy. Dia nanantona ny mpianana ka nangataka tamina ny hoe: "Roay izy, fa miantso mafy ato aoritsika." Ary izy namaly ka nanao hoe: "Tsy nirainao afatso amin'ny ondry very amin'ny taranak'Israely." Fa nanantona ihany raha vehivavy dia niankohaka teo anatrehany ka nanao hoe: "Tompoko, vonjeo aho." Fa izy namaly ka nanao hoe: "Tsy mety raha maka ny mofon-jaza ka manipy azy ho an'ny amboakely." Fa hoy raha vehivavy: "Marina izany tompoko, fa na dia n'amboakely aza mba mihinana zay sombitsombiny latsaka avy amin'ny latabatra ny tompony ihany." Dia namaly Jesosy ka nanao taminy hoe: "Raha vehivavy, lehibe ny finoanao, tongava aminao arak'izay irinao." Dia sitrana ny zanany vavy tamin'izay ora izay. Amen. Ny alika, marina fa hoe raisintsika hoe biby akaiky atsika amin'izao, miamby tanàna ohatra sy miaro. Fa raha teo amin'ny kolotsaina jiosy dia anisan'ny biby tena ambany ny alika. Misy fomba fitenena moa aty amin'ny Apokalipsy hoe any ivelany ny alika. Satria nahoany? Ny alika dia manana ny toetra voretra, maloto. Ao koa ny toetra ratsy. Inona le toetra voretra? Raha manao maloto izy ny sasany mialatsiny sasany zao dia mihinana ny maloto ataony ihany. Ohatr'izay koa izy tsy malala hoe anabaviny ity na reniny ity fa tonga dia vadiny avy hatrany. Ao koa rehefa misakafo ohatra, tsy mba ohatriny akoho hoe raha vao misakafo miaraka amin'ny zanany eo dia miara misakafo eo, fa izy tonga dia hoaniny ny sakafo iny dia divany ny zanany raha ohatra hoe miara-mihinana aminazy eo. Ary misy alika sasany aza dia sahany mihitsy ny mihinana ny zanany. Izany toetra izany dia manambara fa biby tena ambany ny alika. Dia izao nohariny Jesosy tamin'ny alika amboakely ity vehivavy ity. Ity vehivavy ity mantsy dia tsy jiosy fa Kananita, izany hoe avy amin'ny tany Kanana, ilay nidiran'ny zanak'Israely tamin'ny zareo nanafika, fa anisan'ireo tsy niringanina moa zany izy. Dia nambaran'i Jesosy fa natao an'ny jiosy, ho an'ny taranak'Israely, ny famonjena aloha teto. Kanjo rehefa nangataka ity vehivavy ity dia nataony toy ny amboa, toy ny alika zany. Inona nataon'ity vehivavy ity? Ary fatantsara hoe biby ambany zany alika zany ny sisika ihany izy nangataka. Satria izao na dia ny alika hozy izy aza dia manana ny amby sakafo sahaza ho azy. Antsika dia manana alika dia mahafantatra an'izany tsara.
noitsika anazy ny ambitsakafotsika de iny ny sakafony de iny raisiny hoe iny ambitsakafo iny de tena zava-dehibe na de atao hoe tahaky ny alika ary izy de fatantsara hoe iny ambana sakafo iny de mahavita zavatra ravo avy amin'i Jesosy. De fahitany Jesosy an'izay de tena nafaly azy indrindra ka natonga azy nanasitrana ny zanaka vaviny ity vehivavy Kananita ity. Inona ny tikambara reseko lalady malala? Aoka tsy ho kivy isika eo amin'ny fiainana. Mety misy olona manakivy atsika, mety misy olona manao teny somary marary ohatry ny an' Jesosy zany, fa aoka tsy ho kivy mihitsy ny isika fa aka ery ao amin'i Jesosy mandrakariva. Matetika de voilikilika atsika sekolady eo am-piangonana, tsy de omena lanja na amin'ny resaka atao zany na koa amin'ny resaka toerana. Tsika nare tonga maraina be de maka toerana ao am-piangonana, de ndraindray misy sasany efa tara efa ela be de tonga de tenentsika hoe any tokotany alohatsika ohatra ny alika de malahelo isika. Amin'ny olona ray aman-dreny omena toerana tsy hoe ray aman-dreny osaosa zay tena hoe tsy fidy ny mahatara anazy fa olona manan-karena ao am-piangonana ohatra de omena toerana de malahelo isika. De manoloana ny zavatra tahaka an'ireny de tsy manaiky kivy tahaka an'ity vehivavy Kananita ity isika, fa maka hery ao amin'i Jesosy mandrakariva, mahafantatra fa omeny Jesosy hery mandrakariva isika, tiany Jesosy mandrakariva isika. Ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo, mba fitiavan'Andriamanitra ray ary ny firaisana sy ny fiombonana avy amin'ny fanahy masina ho antsika rehetra ny hatramin'izao ka ho mandrakizay. Amen. Hivavaka isika. Dia mbola misaotra anao zay re Jesosy fa nomenao zany teny izany. Ampianaro zay tsy ho kivy na de maro ary no manambany anay toy ny alika. Dia mangataka aminao izahay ny azonay hery mandrakariva avy aminao ary ko de mamindrafo aminay no fahotana zay vitanay. Amin'ny anaran'i Jesosy no anaovana vavaka zany. Amen. Ny ZFLM ao anatin'ny fankalazana ny 20 taona dia manolotra anao famatsimbola tetikasa 20 janoary ka hatramin'ny 10 aprily alefaso ny tetikasanao. Raha sampana fikambanana vondrona mpandray misy 5 ka hatramin'ny 10 ka manana tetikasa andraisa anjara. Tetikasa fiarina mahakasika ny ara-tsosialy, mikendry fivoarana ary manaja ny tontolo iainana. Tsara raha tetikasa efa natomboka na misy mentinao amin'izany, teti-bola mazava hita ny dingana atao. Alefaso ary ny mombamomba ny tetikasa sy ny mpandray anjara ao amin'ny luterana.malagasy@gmail.com. Ny 14 Mey famaranana amin'ny ZFLM 10 taona ny tetikasa profidy no hotolorana ny famatsiam-bola ho fanampiana. Isy fanaraha-maso ny fivoaran'ny tetikasa eny ifotony. Lazaiko aminareo marina tokoa araka izay efa nataonareo tamin'ny anankiray amin'ireto rahalahako kely indrindra ireto no nataonareo tamiko. Mattio 5:20 tapany P.
Unissons-nous dans la prière. Nous te remercions, Seigneur, pour ce jour nouveau que tu nous as donné, et nous nous remercions également pour la parole que tu nous vas nous donner. Aide-nous à toujours trouver refuge en toi et avoir notre confiance en toi, même si beaucoup nous découragent. En ton nom, Seigneur, nous faisons cette prière. Amen. Chers membres de l'école du dimanche, que la grâce et l'amour du Seigneur Jésus-Christ et Dieu notre Père soient avec vous. L'écriture sainte qui nous sera donnée en ce 5e dimanche avant Pâques est écrite dans l'évangile de Matthieu. Matthieu chapitre 15, verset 21 au verset 28. Matthieu chapitre 15, verset 21 au verset 28. Voilà ce qui est écrit. Une femme étrangère croit en Jésus, au nom de Jésus-Christ. Puis Jésus partit de là et s'en alla dans la région proche des villes de Tyr et de Sidon. Une femme cananéenne qui vivait dans cette région vint à lui et s'écria : « Maître, fils de David, aie pitié de moi. Ma fille est tourmentée par un esprit mauvais. Elle va très mal. » Mais Jésus ne répondit pas un mot. Ses disciples s'approchèrent pour lui adresser cette demande. « Renvoie-la, car elle ne cesse de crier en nous suivant. » Jésus répondit : « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues du peuple d'Israël. » Mais la femme vint se mettre à genoux devant lui et lui dit : « Maître, aide-moi. » Jésus répondit : « Il n'est pas bien de prendre la nourriture des enfants et de la jeter aux chiens. »« C'est vrai, maître, dit-elle. Pourtant, même les chiens mangent les morceaux qui tombent de la table de leur maître. » Alors Jésus lui répondit : « Oh, que ta foi est grande! Il te sera fait selon ce que tu désires. » Et sa fille fut guérie à ce moment même. Amen. Le chien est un animal considéré comme mauvais. Il est vrai que certains disent que le chien est le meilleur ami de l'homme. Mais dans la culture juive, le chien était un animal assez mauvais. Pourquoi ? Tout d'abord, le chien est sale. Ensuite, le chien a un mauvais caractère. D'ailleurs, lorsque nous insultons les gens, en général, on traite les gens de chiens. Peu de gens disent « tu es une fourmi » par exemple, ou « tu es un chat ». Mais lorsque nous insultons les gens, on dit « tu es vraiment un chien, un sale chien ». N'est-ce pas ? Quels sont les côtés mauvais du chien ? Eh bien, par exemple, le chien, comme je viens de le dire, est sale. Les chiens, désolé pour ceux qui sont dégoûtés, lorsqu'ils font quelque chose de sale, ils mangent ensuite ce qu'ils font. C'est extrêmement. Et de même, lorsque ils mangent et qu'ils sont avec le petit chiot, les chiennes osent même se battre avec leurs chiots pour avoir de la nourriture, pas comme les poules qui mangent avec leurs poussins. Mais les chiennes osent même quelquefois manger leurs propres chiots. À cause de ce caractère-là, le chien était considéré comme un animal assez mauvais. Et il est même écrit dans l'Apocalypse que les chiens sont en dehors du royaume de Dieu. On considère même les gens mauvais comme des chiens, en dehors du royaume de Dieu. Et pourtant, Jésus a traité cette femme cananéite de chien. Devant cela, la femme cananéenne n'a été pas découragée. Jésus l'a expliqué qu'il était venu d'abord pour les brebis perdues du peuple d'Israël. Mais ce n'était pas convenable de donner la nourriture qui était pour les brebis d'Israël, pour les enfants d'Israël, et à donner pour les chiens. C'est un peu décourageant. Et pourtant, la femme n'a pas été découragée.
devant ça, elle a dit que même les chiens mangent les morceaux qui tombent de la table de leur maître. Vous qui avez des chiens, vous savez très bien que nous donnons nos restes aux chiens. C'est leur part de repas. Et cette femme a eu la foi. Elle savait que même si elle avait les restes de ce qui tombait de la table de leur maître, ce serait suffisant, surtout venant de Jésus. Nous devons donc savoir que même si beaucoup nous découragent dans la vie, même si beaucoup nous donnent pas de valeur, en Jésus, on peut avoir ce que nous voulons. Même si beaucoup nous traitent comme des chiens, nous les enfants de l'école du dimanche, nous savons très bien que en Jésus, nous avons notre place. Car beaucoup nous découragent, beaucoup ne nous donnent pas de valeur. Surtout à l'église, par exemple. Nous, membres de l'école du dimanche, par exemple, on ne parle pas trop de nous à l'église, par exemple, pas comme les autres sections. De même, si par exemple nous arrivons de bonne heure à l'église et qu'on a une bonne place, quelquefois, on nous enlève de cette place-là lorsque des personnes arrivent, de grandes personnes arrivent. Et encore, le comble, ce ne sont même pas des personnes âgées, assez faibles qui ont besoin de place, mais ce sont des personnes encore bien fortes, mais qui sont riches, et on leur donne nos places. Et quelquefois, ça nous décourage. Alors, n'oubliez pas, en Jésus, nous avons toujours notre place. Posons notre confiance en Jésus, comme cette femme cananéenne, et nous pourrons bénéficier de notre place. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion avec le Saint-Esprit soient avec nous. Amen. Prions. Nous te remercions, Seigneur, pour cette parole. Pardonne-nous les péchés que nous avons commis. Lorsque les gens nous découragent, aide-nous à trouver refuge en toi et fais que nous ne soyons pas découragés et que nous mettons toute notre confiance en toi. En ton nom, Seigneur, nous faisons cette prière. Amen.
Sasatra, sikatili ya safatra.